avy any Akatso ny azo an'iny Ambohipo iny nietsiky nireo kandida androany. Natao ampilamina tokoa moa nanatanterahana izany. Tsy miova ny votoaton'ny tolona fa ny fitakiana ny fiverenana ny fiandrianam-pirenena sy ny fanajana lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Namaly ny fangatahan'ny vondron'ny kandida ny ACC ary nandray azy ireo teny amin'ny foibe toerana teny Ambohida. Tsy nisy nipika ny resaka. Taorian'ny dinga dia samy nanao fanehoan-kevitra tamin'ny mpanao gazety izy ireo. Anisan'ny naneho ny heviny tamin'izany ny kandida Brunel Razafitsiandrova. Ny hevitro manokana dia fanarahana ilay lalàna ary fandraisana an'izay tranga vaovao izay mba ahafahantsika miaina anatin'ny filaminana. Tany Antsiranana ny kandida numéro 3 Andry Rajoelina no nanao fitetezam-paritra voalohany. Vahoaka marobe no nanantona azy ary nampiseho fa iray fo aminy. Nilaza izy fa fampanantenana izay nataoko taminareo dia ho tanterahina avokoa. Raha adiny foana ny Antsiranana hatramin'izay dia tsy ho adiny intsony ankehitriny. Fa za eto dia miteny aminareo hoe lalana tsy maintsy mizorantsika ny fananganana foto-drafitrasa betsaka teto amin'ny firenena. Fa isika dia tsy maintsy hijeranareo manokana manomboka izao. Hijeranareo zay tanora tsy anasa. Hijeranareo manokana ianareo zay indrindrindrindra vehivavy manano teny. Ianareo vehivavy amin'ny fikambanam-behivavy. Anampy anareo zay ny ataontsika mandaha manaraka. Anampy anareo anakaikikaiky bebe kokoa anareo anampy anareo rehetrarehetra jiaby isaky ny tokantrano tokola tovovavy. Ekena sa tsy ekena? Zavatra tsy maintsy nataontsika reny foto-drafitrasa reny. Ahoana moa ny ahafahantsika nivory tato raha tsy misy an'izao kianja be zao. Nisy ny teny anao hoe monsieur le président, raha anao kianja goavana ohatran'io ianao tsy ombony tsofeny ary tsy ilainy. Zao manaprofo fa mila kianja lehibe sy goavana, mila olona manana vina ary mila mametraka zavatra ohatran'izao ho an'ny taranaka faramandimby sy ho anareo eto Antsiranana tokola-tovovavy. Marina sa tsy marina? Zao tsika zao mba style tsara hoe zao manana zavatra goavana ohatran'izao
ny eto Antsiranana. Marina sa tsy marina? Mila président tanora, mila président visionnaire, manana viny. Marina sa tsy marina? Mila président matanjaka. Marina sa tsy marina? Ireo candidat reo a matoa vity ty stade ty moa zany na ho anareo tompony anaikitra mbola ho asitsika piste tartan ty satria i Sidonie zay championne tany amin'ny jeu de la francophonie ava ty Antsiranana. De noho izany anaovantsika piste tartan ohatra ny any amin'ny kianjan'ny Barea eto amin'ity kianjo ty rehefa tavaverina afaka volana vitsika zay tsika tsy maintsy lany de ho ataontsika stade ho ataontsika piste. Nanao fanahoan-kevitra mahakasika ny tenin'ny filohan'ny anteny Merandolona Izakael Boniface solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo aloha. Io ihany hoy izy no lalana ahafahana miala amin'ny savorovoro eto amintsika. Miteraka zava-doza ho an'ny firenena hoy izy ny tsy fanajana ny lalam-panorenana. Manaraka ny lalàna velona iny fanahoan-kevitra iny ho iatrany izy. Ny présidentiena dia ekeny ny lalam-panorenana raha tia mirina ny amin'ny ordre constitutionnel atsika dia tokony iny zany mipouseny ny ACC. De par rapport n'iny zany ve misy ve ny pression au niveau ny hery-velona rehetra ve hanaboaka an'izay agniriny an'izany ordre constitutionnel zany sa tsy misy. Eo ny question mipetraka amiko zany ka zay nomaly io zany nagnano déclaration amin'ny front de refus iny zany anisan'ny force anankiray zany ahafahanay mandeha amin'izany ordre constitutionnel zay zany. De faharoa ny déclaration nataon'ny président ACC iny dia zavatra manaraka ny lalàna velona zany ary faharoa mba hahafahantsika hanadio ny tokotany rehetrarehetra amin'ny lafin'ny politika, lafin'ny fampandrosoana, lafin'ny fitantana rehetrarehetra dia io ihany zany nahafahantsika mitondra ny firenena tsy hilatsaka ny ankady amin'io raha mandeha zany fifidianana amin'ny endrin'izao eo. De ny fahatelo Madagasikara dia tsy mila ady intsony zany satria le ady Madagasikara ny zavatra volena satria ny manambola zany mambola an'io zavatra ka amin'izao fotoanan'ny mena miravoravo zao io dia io ihany ny lalana anankiray zany ahafahantsika miala amin'ny ka amin'izay fotoandron'izay zany efa mitsangana ny hery-velona rehetra zany no miaraka amin'ny fandinika mambola ny lalam-panorenana acceptation zany de mametraka ny gouvernemanta iombonana aloha de aveo magnano an'ilay code électoral sy ny constitution zay. Raha tsy zay io tsisy zavatra voavahany zany fifidianana zany ambony tany tsisy fa ny fifidianana atao misy mpisafidy dikany tsy mety hitovy ny safidy rehetrarehetra tsisy misy ady zany mifarany ka indrindra tsy fanajana ny lalam-panorenana io dia miteraka zava-doza ho an'ny firenena io ary manimba ny taranaka manaraka zay zavatra zay ka satria misy lalàna napetraka ny razambentsika mikasika ny maha-olombelona ary misy koa ny lalàna panorenana zay fandimbanaka amin'izao fotoandron'izao zany dia occasion anankiray ahafahantsika manamboatra ny lalam-panorenana atsika zany mba tsy hakatahaka tsony fa mba constitution amin'ny fomba malagasy malagasy. Mbola tsy maina akory ny fery vokatry ny daraka nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra teny Ankatso. Volana vitsy lasa izay ho ireo mpianatra dia indro fa miseho amin'ny endrika vaovao hafa indray ankehitriny. Tsy azo ekena ho ireo ny fanaovana sozay sy raha matahora ka natonga azy ireo nanao an'izao fanambarana izao. Androany alarobia fa 1 oktobra 2024 sy 2025 fanambarana mbola tsy maina akory ny fery vokatra nataon'ny daraka mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra tety Ankatso volana vitsy lasa izay dia indro fa miseho amin'ny endrika hafa indray zany ankehitriny.
koa izay mpianatra ety amin'ny cité avy amin'ny faritra dia manao zao fanambarana manaraka izao. Tsy ekena ny fanaovana antso-jay sy raha matahora, menace de mort et intimidation ataon'ny miaramila dokotera iray izay mitonona filohan'ny mpianatra ety amin'ny anjery manontolo. Za moa dia miseho nandritra ny fandaminana ny olona an-tranon'ny mpianatra ny herinandro vitsy lasa teo ka nitoriana mpianatra 3 izay hiakatra fitsarana rapitso alakamisy 20 oktobra 2024. Faharoa, angatahana tsy misy atakandro ny fandraisana fepetra entitra mahakasika io miaramila dokotera io, fa indrindra tsy fahafahany miditra intsony aty anaty campus universitaire mba hiantohana ny filaminana sy ho fanajana toy ny anak'Andriamaso ny franchise universitaire izay voarabiraby tanteraka. Koa mitodika manokana amin'ny foloalindahy sy ministera fahasalamam-bahoaka izay mba hananatra io rahalahina io sy hampody azy any andakazera ka hitsabo izay marary ihany fa efa tsy sahazy azy intsony ety amin'ny campus. Fahatelo, mitodika amin'ny croix sy ny université mba hanadiady mahakasika ireo olona mitonona ho mpianatra ka mitarika fikambanana ireny ary mamporisika hatrany ny fandraisana andraikitra mahakasika azy ireny fa vonona hijoro eo anilanareo izay tena mpianatra satria dia izy ireo gisala homaketsandray no avava ka manao raha matahora sy milaza ho mahafantatra olona ambony. Mangataka ny croix ihany koa mba hanala azy io tsy misy atakandro amin'ny cité universitaire ka homena ny tena mpianatra mijaly io trano io. Marina moa fa tsy voasamba nanao zao fihetsika zao io ranamana io ka mampikolain'ny mpianatra sy ny ministera fa indrindra ny croix ary voavolana vitsy lasa zay dia efa nisy namany nanafika tamin'ny lefona tamina tranona mpianatra iray. Ka efa misy moa fitoriana sy ny taratasy alefa amin'ny sampandraraha rehetra voakasika ho fanajana ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Masina ny ambaratonga ambony. Anatanteraka hetsika ara-kolontsaina ny fikambanana Tsikikely ny 14 sy ny 15 ny volana ho avy izao ao amin'ny zaridaina Antaninarenina ho fanomanana amin'ny fandroana ny faritra Atsimo Atsinanana sy fampahafantarana ny andiandiana mikasika ny fomba amin'izany.